Ane man vohitra no ano misy ny tanananay. Ane man vohitra no ano misy ny akamanay. Aniko ny dadanay e, aniko ny neninay, aniko ny zokinay e, aniko ny zanonay. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ity fandaharana ity. Izay entina indrindra izarana aminao ny teknika sy ny draikefa ho fampiroboroboana ny fambolena izay fotom-pivelomantsika tantsaha. Eto am-piandohana dia manentana anao zahay mba tena hanaraka tsara ny fanazavana ary fantoka tsara satria izao no natao mba hitondra soa lehibe eo amin'ny fiainanao ary indrindra mba hahafahana mampitombo ny vokatra ho azonao. Dia manasanao ary zahay hanaraka ny fanazavana hatramin'ny farany. Fanamboarana komposta fitoandro. Ny mahazatra antsika dia 3 volana na 2 volana raha haingana indrindra vao mahavita na mahamasaka komposta. Io dia arakaraky ny micro-organisme na ireo bibikely tsy hita maso mamotika ny akora ampiasaina. Ny komposta masy dia zezika ihany io, saingy zezika namboarina avy amin'ny fako isan-karazany, ravina maitso na fako maina, indrindra ny zordira izay nokarakaraina manokana. Alohan'ny tena hanomezana anao ny teknika fanamboarana io komposta fitoandro io anefa dia te hisarika ny sainao zahay hoe ny mahazava-dehibe ny zezika amin'ny fambolena, indrindra ny zezika biolojika. Ny atao hoe zezika biolojika masy dia zezika azo avy amin'ny akora voajanahary mivantana toy ny zezipahatra zany na komposta ihany koa, ary tsy misy simika toy ny NPK sy ure. Tena fototry ny fombiazany ny asa fambolena ny fampiasana zezika ampifatra sy feno ireo otrikaina mahavelona ilain'ny zava-maniry toy ny azota, fosforo, ny potasioma, ny calcium ary ny vy sy ny sisa. Toy ny zava-manana rehetra ihany ny zava-maniry, mila sakafo ivelomana izy. Marina tokoa fa aina ny rano, araka ilay ohabolatsika malagasy hoe vary sy rano atsaha tsy mifanary, an-tanàna tsy mifandao. Toy izany koa no hoe ny volony soa dia ny masom-bolo voafantana. Saingy rehefa tsy ampy ny zezika ny fambolena dia tonga amin'ilay hompitenenana foana io hoe tsy mahaleo ny sara ny vidiny. Profon'izany ihany koa ny fisian'ireo orinasa maro ankehitriny mpamokatra zezika ary tsy mitsahatra manatsara ny voka-pikarohana izy toy ny zezika guano tsara, ny gobat guano, ny taroka sy ny sisa. Ho an'ny volovary ohatra, raha zezipahatra no ampiasainao dia mila mandefa zezika 520 ka hatramin'ny 20 sarety isaky ny hektara ianao vao afaka mahazo salambokatra 7,5 tonnes isaky ny hektara raha masom-boly X 243 na kely mamokatra 9 tonnes isaky ny hektara raha X 265 ary 7 tonnes isaky ny hektara raha VL na vary laniera. Eto ary dia entina miaina amin'izany hoe fambolena ampy sakafo zany ianao ary tena zezipahatra sy komposta tsy misy fangaro no ampiasain'ny mpamboly iray, izany hoe zezika biolojika tanteraka no ampiasaina. Julien dia tena mpamboly legioma isan-karazany ary tena mivelona amin'ny asa fambolena, ampy sy mahavelo any ankohonany ny vokatra miakatra na dia somary kely ihany aza ny vilaran-tany ampiasaina. Eto izao dia chou-fleur dia mahatratra 70 cm ny avony na dia mbola tsy misy bokony akory aza. Ny salady koa dia tena vaventy satria mahatratra hatrany amin'ny 30 cm ny sava-ivony. Fa ny tena mahavariana dia ny habean'ny laisoa satria rehefa nolanjaina ny laisoa iray dia mahatratra hatrany amin'ny 9 kilao latsaka kely ny lanjana. Ndia ary hoenitsika vetivety inga Julien hoe inona marina ary ny zavatra ampiasainy ary ahoana ny fikarakarana ireo mahafambolena ireo Ny zezika tena ampiasainay zany dia zezika biolojika, izany hoe komposta miampy guanomaty. Raha zavaina kely tsotsotra ngamba ilay komposta dia ny komposta moa dia azo amin'ny zava-maniry fako mora loha izay mifangaro amin'ny taim-biby toy ny zezikosoa na zezipahatra. Ny simika zany dia tena tsy mampiasa mihitsy zahay fa biolojika daholo ny anay hatramin'ny fanafody. Ho an'ny nga Julien dia tena hita fa mampiasa masom-bolo voafantana tokoa izy, ny rano ampy tsara ary toy izany ihany koa ny zezika. Mety hametra-panontaniana angamby ianao hoe inona no mampiavaka ny vokatra sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana zezika biolojika. Voalohany dia tena tsara ary miavaka ny tsirony. Ny faharoa dia tsy mora simba ihany koa ny vokatra biolojika ary azo tehirizina maritra.
ary ny fahatelo a dia tena mahasalama ny fihinana ny sakafo avy aminy. Raha fitinina izay rehetra izay ka raha tahazo vokatra tsara ianao amin'ny asa fambolena ataonao a dia mila manao kajy rehefa mamboly, ary ampiasao ny raikim-po dia ny 3 lafo ny fahombiazana ara-pambolena na ny antsoina hoe triangle de réussite agricole. Dia reto avy rano tsara tantana, masomboly voafantina ary zezika ampifatra. Menanao amin'izay ary ny tena fanamboarana ny komposta fito andro. Ny fahalovan'ny akoran-java-maniry ampiasaina no fototra hijoroan'ny teknika fanamboarana komposta. Mandray anjara lehibe amin'izany fahalovana izany ny micro-organisme. Raha ny fomba fanamboarana komposta mahazatra no jerena dia mety maharitra 3 ka hatramin'ny 9 volana ny faharetan'ny fotoana ilaina vao mahavokatra komposta ara-dalàna. Efa misy ihany koa ny komposta 30 andro sy ny 15 andro. Fa eto dia ny teknika ny komposta 7 andro no menanao. Izany hoe 7 andro monja dia efa mahavita komposta ary azo ampiasaina avy hatrany. Misy dingana roa ny tsy maintsy arahana rehefa hanao komposta 7 andro. Ny dingana voalohany dia ny fanamboarana lalovay na ny activateur. Ny dingana faharoa dia ny fampifangaroana ireo akora ampiasaina. Toy izao ary ny fanamboarana lalovay. Fitaovana ilaina: so sy siny plastika, koveta plastika, vilany lehibe ary lamba tsy lena na sase. Ireo akora sy ny fatra ilaina: ranona tsinain'omby 5 litatra, io dia alaina eny amin'ny toeram-pamonoana omby, ary ny rano tsinaina avy amin'ny tsinay kely na ilay tsona hoe intestin grêle no alaina. Azo ampiasaina ihany koa ny ranona taimboraka, fiazana ary tatavanina, fa ny tena tsara indrindra dia le ranona tsinain'omby. Rano-pary na rano siramamy 5 litatra, izany hoe rano 5 litatra dia asiana siramamy 2 kilao, le vonina ao anatin'ny rano ny siramamy. Ampombo malemy ary tsara raha pompo malemy avy amin'ny vary mena no ampiasaina. Rano madio 10 litatra. Ny fanamarihana koa satria 3 ora eo a ny fahareta ny fahaveloman'ny micro-organisme ao anatin'ny ranona tsinain'omby, dia tsara raha tsy mihoatra ny 3 ora aorianany namonoana ny omby ny fampifangaroana ny ranona tsinain'omby amin'ny ranona pompo malemy sy ny rano siramamy efa vomana mialoha. Toy izao ary ny tena fanamboarana azy: ampangotrahana amin'ny rano 10 litatra ny pompo malemy 2 kilao dia avela angatsika avy eo. Rehefa mangatsika ilay ranona pompo dia arotsaka ao ny rano siramamy 5 litatra sy ny ranona tsinain'omby 5 litatra, aroarona tsara mba hifangaro. Avy eo dia asalona lamba tsy lena na sase ary fatorana tsy ho azon'ny rivotra. Avela iosika mandritra ny 12 andro, tapitra io fotoana io a dia vita ny lalovay ary azo ampiasaina avy hatrany. Eo dia mahazo lalovay 20 litatra isika. Ny fitehirizana azy dia atao anaty tavoahangy plastika. Fanamarihana: ny lalovay 1 litatra dia mety mahavita komposta 2 tonnes, izany hoe io lalovay 20 litatra io a dia mety havita komposta 20 tonnes. Ampiasaina ihany koa ny lalovay vita amin'ny fanamboarana zezika ranony biolojika sy fanafody famonoana biby biolojika. Ny mahazava-dehibe ny ranona tsinain'omby a dia ny fisian'ireo micro-organisme ivelona ao anatiny. Ka ireto avy ary ireo micro-organisme izay hita araky ny fitsirihana tany amin'ny laboratoire ireo micro-organisme ireo: bactériode succinogène, bactériode amylophilis, bactériode ruminicola, Butyrivibreo, Ruminococcus albus, Ruminococcus flavifacien, Streptococcus bavis, Scleromonas ruminatum ary Vianella. Ny tena antony ilana ny lalovay araka izany a dia entina hivelomana na iompiana ireo micro-organisme ao anatin'ny rano tsinain'omby. Hiditra amin'ny dingana faharoa aritsika dia ilay tena fanamboarana ny komposta. Akora ilaina sy ny fatrany: lalovay 100 ml, rano siramamy 100 ml, rano madio 10 litatra, zezipahatra 5 famarana, rasobika no amarana azy, mololo voatetika 2 famarana, ravina na ahitra maitso voatetika arak'izay mety aminao, pompo mahery 2 famarana,
apombo na akofa voadoro rehefa marana. Apombo malemy arakaraka ny habetsahan'ny composta atao. Momba ilay akofa dorana dia tsy atao fotsifotsy fa ajanona amin'ilay mizim-bola maintimainty mba habetsaka ny calcium ao anatiny. Toy izao ara ny fikarakarana sy ny fanamboarana. Afangaro ny zesipahatra, ny ahitra maitso, ny mololo ary ny apombo malemy sy ny apombo voadoro. Atambatra ao anaty rano 10 litatra, ny lalovay 100 mililitatra, ny rano siramamy 100 mililitatra. Io no rano fandomana ny composta. Afafy ny apombo malemy ary tondrahana rano fandomana ihany koa. Lemana amin'ny rano misy lalovay io ireo fangaro rehetra ireo, tsy ajanona ny fanondrahana raha tsy efa mahazo ny taham-pahamandona hatrany amin'ny 700 isan-jato. Rehefa vita izay dia alamina ka atao 70 cm ny ateviny. Saromana gony na goelaka amin'izay izy rehetra. Vita ny composta ary dia miandro ny fahamasahany afaka 7 andro. Ny tsara ho fantatra dia izao: tsy atao anaty lavaka ny fanamasahana ny composta 7 andro. Atao amin'ny toerana maloka sy misy tafo ny composta amboarina mba tsy ho azon'ny masoandro sy ny orana. Tsy maintsy avadibadika indroa isan'andro mandritra ny 5 andro mba hampihena ny hafanana teraky ny asan'ny mikroba tsy oatra ny 10 degré. Apetraka ambony tany mafy na vita simenitra ny composta amboarina. Fanamariana: ny tain'omby no zesipahatra tsara indrindra ary tena ilaina amin'ny composta. Azo ampiasaina ihany koa anefa ny zezika tain'ondry, ny tain'akoho, saingy mila otrika farafahakeliny 3 volana mialoha. Azo anaovana composta avokoa rehefa akora organika toy ny ravina maitso, fako isan-karazany, indrindra ny tsikafokafona. Ny tsikafokafona mantsy dia tena be azota ao anatiny ary tsara ho fantatritsika ihany koa zany. Momba ny famantarana, raha efa ampy ny 700 isan-jato ny hamandona dia poretina ny composta, ka raha mivaingana eo amin'ny tanana ilay izy dia efa ampy ny hamandona 700 isan-jato. Fomba famantarana ny hafanana kosa dia atsofoka ao anatin'ny composta miotrika ny tanana mandritra ny 5 segondra. Dia tsy mihoatra ny 10 degré zany ny hafanan'ny composta raha to ka tanton'ny tanana ny hafanany. Raha mihoatra io 10 degré io ny hafanan'ny composta dia maty ro micro-organisme ireo ary zay no antony hamadibadiana azy. Zay raha entina ny fanazavana momba ny fanamboarana composta 7 andro ary tapitra zay 7 andro zay dia azonao ampiasaina avy hatrany composta 7 andro io. Eto mpamaranana ary dia tianay ny manome tantara fohy ho anareo momba ny zezika ity. Dia tantara ity dia tena tantara marina ary tantara tena nisy. Dadaberany zanamiadana dia mpamboly ary rehefa namboly vomanga izy amin'ny fotoana fambolena azy dia tsy nasiany zezika ilay vomanga. Ary rehefa tonga ny fotoana iadiana azy dia nome dadaberany zanamiadana hoe tena samy fety izay sy ny vomanga. Za tsy nanisy zezika, ny vomanga tsy nanisy vodiny. Dia manentana antsika tantsaha izahay mba tena hampiatra ny fahalalana izay omena antsika, satria tsy ny fahazahoana ny fahalalana akory ny zava-dehibe fa ny fampiarana ny fahalalana izay omena antsika. Fa dia zay no azona tolotra ry tantsaha namana dia mahireza mahazotoa amin'ny asa fampandrosoana indrindra ny asa fambolena. Durima